5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Zava-dehibe ny fandraisana andraikitra avy amin'ny sambatan'olona amin'izao fotoana na eo aza ny fananana mpitondra fanjakana tsy mijery afa-tsy ny tombontsoany manokany. Zava-dehibe ny fampianaran-janaka na eo aza ny olana sedraina manoloana ny fampianarana eto Madagasikara. Tsy misy fahavinonana iady amin'ny fanondranana volamena antsokosoko ny fitondram-panjakana. Porofin'izany tsy fampiarana ny lalàna amin'ireo tena tompon'antoka amin'ireny fanondranana ireny, fa ihany koa ny tsy fisian'ny paikady mazava ifehezana ny sistany. Androany, ny olakolaka ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny ariana kibony tany raha nanontaniana momba ireo volamena antaonina ny ondrana antsokosoko. Manoloana ny fanemorana indray ny daty anatanterahana ny fividianana ben'ny tanàna. Nanao fanambarana fanerana ny tompona andraikitra isan'ny tokony androany ireo fiarahamonim-pirenena ny amin'ny tokony amoahana ny daty anatanterahana izany. Averina ihany koa ny antso anarahana ny tolo-kevitra fanatsarana ny fividianana na roso ny mpanaramaso ny fividianana na teto an-toerana na avy any ivelany. Mahatsiaro tena ho nangalarina ny karaman'ireo mpiasa miasa ao amin'ny fanitarana Seranantsambony Tomasina ka nahatonga ireo mpiasa mahery ny 20 ny tokona tsy niasa nanomboka androany. Nahitana fahabangana 5,000 sy 1 alina ariary ka hatramin'ny 5 alina sy 1 hetsy ariary izany nanomboka ny volana Aprily 2020 sy 2020. Any ivelany, namono haino omaly nandritra ny fanafiana tao Teheran ny filohan'ny bureau politika Hamas. Ny apangan'i Israely ho tompon'antoka tamin'ny famonoana io Iran sy Hamas, manoloana ny filazana fa isan'ireo nitady ny ampitsahatra ny ady ao Gaza ity mpanao politika ity, izy etsekeny ny fitondrana Hebreo. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'ity alina ity haterina ny araba ary manasanao mpitiavana anjony famparalam-bo avao hanomboantsika ny fotoana avy hatrany. Zava-dehibe ny fandraisana andraikitra avy amin'ny isam-batan'olona amin'izao fotoana na eo aza ny fananana mpitondra fanjakana tsy mijery afa-tsy ny tombontsoany manokana. Zava-dehibe ny fampianaran-janaka na eo aza ny olana sedraina manoloana ny fampianarana eto Madagasikara. Matoan-datsoratra eto Andriatsilavo. Isan'ny mampiavaka ny malagasy ny fahaizana mijery sy mikatsaka izay mahasoa ny zanany. Tsy misy na iray aza malagasy ka maniry ny zanany ny ho lasa olon-dratsy na mpangataka na sanatria ho andevozin'ny hafa. Isan'ny ahitana taratra ny mahazava-dehibe ny zanaka ny fanomezana anarana. Ny anarana izay voalazan'ireo mpandinika tany aloha fa isan'ireo rafitra 3 mahafirenena ny firenena dia ny fomba, ny fiteny ary ny anarana. Ny anarana no fanalahidin'ny olona iray na ny anarana no endrika ivelany isehoan'ny mahaolona ny olona iray. Hoy hatrany ireo mpikaroka. Amin'ny ankapobeny, ny anarana dia alaina avy amin'ny ray aman-dreny, ny teraka na ny aviana. Entina milaza fa zava-dehibe ho an'ny ray aman-dreny ny zanaka. Rehefa mitombo taona, ahitana taratra ny fitiavan'ny ray aman-dreny ny zanany ihany koa, ny fanomanana sy ny famolavolana azy, hiatrika ny fiainana, ho tafita eo amin'ny fiainana, ka ho isan'ny fomba ahafana miroso amin'izany ny fampianaran-janaka. Antony ilazana eto amintsika fa ny fianarana no lova tsara indrindra. Mbola mipetraka eto amintsika ve izany ankehitriny? Voalohany, eny satria na inona miseho tsy miova ny fitiavan'ny ray aman-dreny ny zanany, tsy miova ny fanirian'ny ray aman-dreny hanana zanaka tsara taiza, mahavita fianarana ka afaka miatrika ny fiainany. Tsy sitrapon'ireo ray aman-dreny velively na nanjanaka malaso na mpanendaka na mpamon'olona. Faharoa, tsia satria toa tsy mipetraka intsony amin'izao fotoana ilay fiteny hoe ny fianarana ny lova tsara indrindra. Fahita ombenombeny eny anivon'ny fiarahamonina eny mantsy fa toa ireo tsy nandeha fianarana indray amin'izao fotoana no tafita. Ireo nandrato fianarana sy manana diploma kosa mitsipozipozy, tsy mahita asa, zara fahomana ary miafy sy miaritra izay karama azo isam-bolana. Ireo tsy nandeha fianarana indray raha eo amin'ny sehatry ny politika no resahana no miseho mafy izao rehetra izao
ka hainy sy voafeny avokoa izay andraikitra omena azy rehetra. Izy ireo no mibaiko mandidy sy manapaka amin'ireny olona tapipahaizany ireny. Izany hoe mitsambadika ambony ambany ny toetra rà. Tsy mahagaga izany raha ny fanehoan-kevitry ny maro anisa satria manjaka eto amintsika ny kolikoly, ny bizina sy ny famoahana ny tsokosoko ny harem-pirenena. Manjaka eto amintsika ny vola ka na dia tsy mandia fianarana aza. Rehefa manam-bola dia miseho ho tompony ny fahefana. Tsy mahagaga ihany koa raha fahantrana tahaka izao no iainantsika. Vokatra izany satria toa mandeha anjambany fotsiny ihany amin'izay fotoana ny asa sy ny andraikitra sahanana rehetra. Izany hoe tsy misy olona mahafeny sehatra asa iray araka ny fahaizana sy traikefa ananany mipetraka amin'ny toerana tokony ho izy. Dia tsy tokony ho gaga isika raha ohatra ka olona niofana manokana momba ny serasera no apetraka ho tompona andraikitra voalohany amin'ny fanamboaran-dalana. Tsy tokony ho gaga isika raha olona niofana manokana momba ny lalàna no omena andraikitra isahana ny fanatsarana ny fambolena sy ny fiompiana. Zava-misy eto amintsika nefa izany ary iainana indrindra tao anatin'ity fitondrana volomboasary ity. Ny ainantsika teto ihany koa ny hoe olombotendry mibaiko sy manao ny asan'ny olobofidy. Fanontaniana mipetraka mety izany ve no amitehana ny sehatry ny fampianarana amin'izao fotoana? Satria na mianatra na tsy mianatra tafavoaka rehefa miraitsykombakomba amin'ny mpanao bizina sy mpamarotra tanindrazana. Dia nahoana no avin'ny Madagasikara raha izany no mitohy? Efa hita amin'izao fotoana fa tsy mitondra ny malagasy sy ny firenena amin'ny fampandrosoana ny fisian'ireo bizina maloto samihafa ireo. Efa hita fa isan'ny mampiemitra antsika ny famitehana ny sehatry ny fampianarana. Izany hoe manome vahana ireo mpanararaotra sy mpanjanaka ankolaka. Tia tanindrazana nefa ny malagasy, tia zanaka ary limpandrosoana sy fivoarana. Ireny malagasy tsirairay avy ankoatra izay mahasoa ny zanany ny anana fari-piainana mivoatra. Araka izany inona fa mbola isy ny fiovana ka samy ho tonga saina ny olo-pirenena tsirairay avy. Dingana voalohany hanehoana izany fahatongavan-tsaina izany ny fandraisana andraikitra. Tsy tokony ravoravo-tanana, raisina ny andraikitra tandrefy. Raha ray aman-dreny ianao, raiso ny andraikitra, vitao ny adidy, ampidiro any an-tsekoly ny zaza. Ka na eo aza ny fahasarotana, tsy maintsy ho sezaina, zava-dehibe ny fandraisana andraikitra. Raha ampitantana ianao, raiso ny andraikitra, vitao ny adidy, aza manaiky kolikoly sy famotehana ny tanindrazana. Raha ampitany filaminana ianao, raiso ny andraikitra, vitao ny adidy ary mijoro ho piaro ny vahoaka sy ny fananana, fa tsy ho piaro ho tombotsoan'ny olo-tokana. Raha mpampianatra ianao, raiso ny andraikitra ary vitao ny adidy, izay adidy masina nankinina aminao. Inona sy antenaina fa isy ny fiovana raha samy mandray ny andraikitra tandrefy azy avy ny tsirairay, ka tsy andry mpitondra izay hita fa tsy manana finiavana, anova sy ampivoatra ny firenena sy ny vahoaka ao aminy. Fa tsy misy fahavononana iady amin'ny fanondrarana volamena antsokosoko ny fitondram-panjakana. Porofon'izany ny tsy fampiarana ny lalàna amin'ireo tena tomponantoka amin'ireo fanondranana ireo, fa ihany koa ny tsy efisy ny pakady mazava ifehezana ny sistany. Androany ny olakolaka ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministerany Arenankibon'ny tany raha nanontaniana momba ny volamena Anton ny ondrana antsokosoko. Onona saina. Efa taona mahery izay ny raharaha volamena 7.5 kilao ny ondrana antsokosoko tratra tany Afrika Atsimo. Rotaona ihany koa izay ilay volamena 7.20 kilao sarina tany amin'ny Nosy Comore. Manampy ireo araka ny tanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao milanja 7.7 kilao na mahery ny 4.5 tonna ny fitambarany volamena na ondrana antsokosoko teo anelanelan'ny taona 2012 hatramin'ny taona 2022 araka ny hita tao amin'ny tranokala ofisialy ny firenena mikambana navoaka ny département des affaires économiques et sociales. Fanondranana antsokosoko izay nisy hatrandra tatao anatiny 9 taona farany saingy mandrakandroany mbola tsy manam-baolana ihany ny fitondrana rajoelina na efa miditra amin'ny mandat faharoa aza. Vaolana paikady adina amin'ny fanondranana antsokosoko fanaovana tantely efa-drakotra ny harem-pirenena izay androany no nanontaniana ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministerany Arenankibon'ny tany sy ny loharanonkarena ara stratégique saingy tsy nisy valiny mazava. Rahantsika malala fa ny sistantsika de malalaka ary mbola misy asa maro dia maro tokony atao zany andaminana an'izany hoe ahoana no ahafahantsika manidy ny sistantsika mba andalo aty amin'ny fanjakana avokoa izay fanondranana zay mba afahan'ny fanjakana hoe voalohany indrindra maka ny hetra
ary faharoa ahafahandreo olona mamerina izay ataontsika hoe vola vahiny azo avy amin'izay fanondranana volamena izay. Raha izao zava-misy izao aina ito izay fanondranana ny harem-pirenena ntsokosoko izay vokatra ny tsy fisiny ny fahavonona ny fitondrana rajoelina hiady sy amongotra izany. Momba izay fitrandrana renakibony tany izay nambaran'ity tompona andraikitra ity androany fa efa nazo ny fankatoavana nandritra ny filakevitry ny misitra farany teo ilay lalàna momba ny fitrandrana ny arenakibony tany vaovao. Lany teny anivondreo anteny mera ny volana Jona 2024 ary nankatoavana fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny 20 Jolay 2024. Araka izany niazakazany mpitondra ny andarina ity lalàna ity teny anivondreo parlemanta fa heritaona mahery aty aoriana vao nirosona ny fandraisana ny didy fampiarana azy. Ny kôdy minier vaovao izay isan'ny fepetra napetraky ny mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara toy ny banky iraisam-pirenena raha tira ny sitrahana fanampiana ara-bola. Sa ve natao fotsiny izay andalindreo parlemantera azy tamin'ireny fa izao heritaona ty aoriana izao vao irosona ny fampiarana azy fa izay no mampety ny tombontsoa ny mpitondra ka antony nampiazoazo ho ny fanontaniany mpanara-baovao. Ankoatra izay nanomboka androany teny anosy ny fampivoriana ireo mpiantsehatra amin'ny arenakibony tany izay andraisany ny fitondram-panjakana ireo vondromahoaka itsinjaram-pahefana firaisamonim-pirenena fikambanana sy ankolafo-kery samihafa andinina ny fahafahana mitrandraka ny arenakibony tany ho tombontsoa ny olona voakasika mikajy ny tontolo iainana ary misy akony amin'ny fampandrosoana ny firenena iarahana amin'ny PNUD. Mifandraika amin'izay dia ny fampiarana ireo lalàna efa misy no taratra iray hijerena fa miady amin'ny kolokolo ny fitondram-panjakana hoy ny tompona andraikitra eo anivony Transparency International Initiative Madagascar androany. Fampiarana ny lalàna amin'izay rehetra mandika izany fa tsy ifidianana izay no mahomby iadina amin'ny kolikoly fa tsy ny fisehosehoana sy ny serasera fotsiny ihany. Asa no ilaina ary vokatra no andrasana amin'ity ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ity ho ny faneho-kevitra ny tompona andraikitra ny tetikasa momba ny arenakibony tany eo anivony Transparency International Initiative Madagascar. Maro ny rafitra misy ny lalàna fa tsy ampiarina izy ireny na ihany koa ampiarina fa tsy amin'ny rehetra fa ireo madinika ihany fa ny beazon-damosina gros poisson tsy voakitika. Raha amin'ny manokana dia ny fampiarana aloha ny mila jerena raha ohatra ka hoe ampiatra an'izay ady amin'ny kolikoly izay dia tokony hijery fantoka manokana amin'izay mety hoe aviaiza izay mety mahatonga izay mety hoe zavatra tsy ara-dalàna amin'izay hoe ny fotin'izay ka ny fampiarana an'izay moa izany no andrasana avy amin'ny fitondram-panjakana satria ny lalàna misy ireo tompona andraiky mpanjakana izay mampiatra ny lalàna no misy ka tokony misy zany aloha zany ny fampiarana ireo dia ny vokatra hita avy amin'ny fampiarana ireo moa zany ahafahany mahita hoe tena nampiatra izay mesure raisina mahakasika ny kolikoly izay ve Madagasikara sa ity ka manomboka amin'ireo sehatra rehetrarehetra moa zany dia zana zany ampiarana araka ny tokony izy amin'izay ireo lalàna izay natao dia le fampiarana moa zany tena andrasana avy amin'ny tompona andraiky mpanjakana. Niteraka resabe tato ato ity ady amin'ny kolikoly ity indrindra taorian'ilay fidirana fotony nataony Andry Rajoelina teny amin'ny seranam-piaramonidina iraisam-pirenena Ivato. Tranga izay hitarafana fa tsy mipetraka intsony ny fifampatokisana eo amin'ny samy tompona andraiky mpanjakana. Tsy misy izany fitsinjaram-pahefana izany ihany koa fa ny fisalovanana andraikitra no manjaka eto amin'ny firenena. Vokany iolany andro amin'ny serasera sy ny fisesehoana io ny fitondram-panjakana fa tsy miatrika ny tena fahavalo ny kolikoly na miatrika ihany ho ny mpanara-baovao fa manao adiny kanosa ny madinika ihany no faizana fa tsy manana finiavana ampiatra ny tany tandalàna ka anafa ireo rehetra mpanao kolikoly manomboka any amin'ny faratapony hatramin'ny farany ambany. Indray baba makasika ny fifidianana dia manoloana ny fanimorana indray ny daty anatanterana ny fifidianana ben'ny tanàna. Nanao fanambarana fanarana ny tompona andraikitra isan'ny tokony androany ireo firaisamonim-pirenena ny amin'ny tokony amoahana ny daty anatanterana izany. Averina ihany koa ny antso anarahana ny tolo-kevitra fanasarana ny fifidianana narosa ny mpanaramaso ny fifidianana na teto antoerana na avy any ivelany. Ny lakana efisaona mitatry ny antsipriny izay. Fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina tanteraka ara-potoana sy azo itokisana afototry ny fampandrosoana mampiaty ho an'ny tombontsoa ny fatra sy ny komuna araka ny fanambarana nataon'ny firaisamonim-pirenena androany. Manoloana ny fanemorana indray ny daty ny fifidianana nanao fanambarana ireo firaisamonim-pirenena androany ary nitaky amin'ny gouvernemanta mba amoahana izy ireo ao anatin'ny fotoana fohy ny daty anatanterahana ny fifidianana komunaly miainga avy amin'ny tety andro nomeny ny seny na ny voamera maloha tena misana ny fifidianana. Fantatsika teo efa nisy finafina zao 9 novambra dia mbola misy finafina indray zany na emitra 1 Desambra
dia raha tsy tena mivoaka mihitsy mazava ho azy ny didim-pitondrana tena mamaritra an'ilay izy amin'ny fomba sosialy sy hitan'ny vahoaka ary vakiny rehetra dia mbola azo lazaina hoe tsy tanteraka zany le vinavina dia hofanairana sy hofampiatsehivana fa tokony ho faritana aingana io mba hahafahany rehetra miomana ara-potoana isany anankiray tanjon'ilay fanairana androany sy ilay fanambarana androany zany. Akoatra izay atsikatra ny tsy fahatombanana maro nandritra ny fifidianana ny fanesy teto amin'ny firenena. Manao antso hatrany ireo firaisamonim-pirenena amin'ny tokony anarahana ireo atolo-kevitra hafanatsarana ny fifidianana natolotra ny mpanaramaso ny fifidianana na teto an-toerana na avy any ivelany. Na filoham-pirenena dia efa namerina ombenombeny reto tolo-kevitra reto tsy misy na dia iray ary ny tanterahana hatramin'izao. Dia raha ho avy ny fifidianana manaraka dia fotoana mihitsy izao amerenana indray. Ara-tsahivina misy iraka manokana nataon'ny Union Européenne izay nanambara hoe reto avy ny tolo-kevitra nataony vitsy dia vitsy tamin'ireny nampiariny dia mbola tsy reraka izay ngamba manambara hoe mbola misy any reto tolo-kevitra reto tsara raisina ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana manaraka ary ao anatin'ny lalan-tsaina ihany koa mampatsiahy hoe iverinay fa efa tsy ara-dalàna aloha zany ny tsy nikarakarana ny fifidianana be ny tanàna tamin'ny 2023 na dia efa hoe ny ekeny HCC hoe afaka manao mandray ny toerana ny be ny tanàna sy mpanolotsaina ihany ireo olom-bofidy ireo fa mesure provisoire zay ka tsy tianay mba hoe ho tahaka ny nitranga tamin'ny gouvernora ihany sy na hoe chef de région ny tokony izy dia tianay mba ampatsahivana an'izay satria izay no anjara andraiko sy ny firaisamonim-pirenena. Tafiditra ao anatin'ny fitsinjovana ny demokrasia sy ny fampandrosoana amin'ny apaka amin'ny olom-pirenena tsirairay avy no antony nanaovana ny hetsika fanairana raha ny fanazavana hatrany. Fa manoloana ny mampitaraina ireo mponina etsy amin'ny fokontany Andotapenaka voalohany ankehitriny ny fomba izarana ny vatsinankonana izay tetika sairana amin'ny FID na ny Fonds d'intervention pour le développement raha toka ireo olona tena sahirana eny anivon'ny fokontany no tokony hisitraka izany. Tsy izany ny zava-misy hoy ireo mponina androany nandritra ny fizarana tetsy Andotapenaka voalohany teny an-toerana ny fitiany koloina. Ny roso tamin'ny fizarana ny vatsinankonana androany tetsy amin'ny fokontany Andotapenaka voalohany mampitaraina ireo mponina sasany ankehitriny ny fomba nitsinjarana ny dedikasa ranitranga iny an-toerana. Raha ny fantatra fiahina ara-tsosialy ireo tokantrano marefo eny anivon'ny fokontany no antony vatsinankonana tsy izany no zavatra miseho amin'izao fotoana raha ny fitarainany ireo mponina. Ty zavatra ty zany atao amin'ny beantsa sy manantena nefa ilay tsy tafapakany aminay dia izay nanovana fitarenana aminareo dia tokony atao normal ny fidy mihitsy milatsaka ity fotony. Ohatrany anay zao samy ray tanàna samy misoratra daholo nefa ny anay ihany tsy azo ny kopia anjanaka le hoe zay latsaky ny 5 taona no entana atao nefa soratana tsy mivoaka ny lista ny anaranay nefa le olona niaraka soratra ao daholo fa ny anay ihany tsy misoratra. Dia tsy haintsona aloha zareo manao anazy satria tokony ao daholo nefa ny lista niaraka soratra ny anay tsy ohatsy. Nefa ndrehetrarehetra ao daholo dia ahoana zany vetra tokony hoe samy avana tokony hoe samy tsy mahazo ia raha samy mahazo dia samy tsy mahazo fa tsy hoe misy sasany samy mipetraka amin'ny tranobrika dia hoe mahazo dia sasany tsy mahazo tokony samy mahazo zany raha samy tsy izay. Plus izay ny anay izay tsy mbola nandray hoe latsaky ny 5 taona nefa izay manana latsaky ny 5 taona. Dia izay zany mba mampalahelo anay ilay izy tokony mba atao hoe fidy mihitsy no milatsaka manao le taloha dia samy mahazo daholo le izy raha ny tena marina. Le taloha zao fidy manao fadidina tonga ny an-trano mahazo daholo dia hoe ty mahazo na ty tsy mahazo fa le amin'izao farasaresaka ty amin'ny letrany komitiana le izy. Ny amin'izao zao resaka komity dia le ohatra zao hoe ianao zao efa olona ela teo amin'ny tanàna dia zay fantatrao ihany fa mpanofa trano tsisy hainao fa zay olona tena tompony trano manana trano ihany ny hainao dia reny ihany ny amena dia ny olona mahantra mpanasa lamba ohatranay zany tsisy mahazo rehetrarehetra. Fa tonga dia olona manatrano manana fidiram-bola be daholo no meny zareo any. Komity manokana miasa eo anivon'ny fokontany no misana ny fandraisany ny anaran'ireo izay tokony ahazo ity fiahina ara-tsosialy ity raha ny fanazavana ny tanjona amin'ny dedikasa ity ihany koa izay ahafahan'ireo zaza 9 hatramin'ny 14 taona mandihy fianarana. Tsy mitovy ny fomba fiasa tany aloha ny fomba nanivanana ireo mponina ireo raha ny fanazavana. Ko azavaina mihitsy zany vao nanomboka nanao an'io fihetsona io zareo fandratana anarana telo andro ny sesa ny fandratana an'io anarana io tena nezaka ny olona nafony asa mandrarany hatramin'ny mpanasa lamba
mpikarama rehetrarehetra zany nanajanona ny asa nataony fa mifofotra nanao izay fanoratana nanao izay nahavoasoratra ny anarany. Dia nefa rehefa mivoaka le lisitra le tena mampalahelo tena le ao anatin'ny fahasahiranana zany tsisy tafiditra ao anatin'le lisitra fa n'olona tsy tokony hisitraka indray hoe manana trano be miofa ampiasam-panjakana reny daholo ny voasoratra amin'ilay izy. Nanao fifidianana zany hoe aleo izay rehetrarehetra zany nefa niarany ombikevitra hoe aleony tsy mpiasa amin'ny fokontany mandray an'ilay anarana fa aleo olona ho voatendry. Rehefa nanendry olona ray isaky ny sekitera indray nefa izay dia le mampagaganay rehetrarehetra zany sekitera 6 ainkatramy 6 dia izay tena olona fantatsy le olona natao nanoratra ny anarana ihany indray ny tafiditra fa ny rehetrarehetra tsisy tafiditra. Izay zany ny tena olan'le mponina ety. Tokony ho atokana ho an'ny be antitra sy ny manana tena zany dia zavatra nefa tsy arakarak'izay le izy fa le olona manana maizy azy daholo no mahazo an'le izy. Dia nareo manontany hoe ahoana ny antony mahatonga an'izay misy komity mirotsaka manivana an'io miaraka amin'ny fidy dia ireo maninga ty asoro ty apy atao ty dia ohatr'izay misy ireo amin'ireo komity ireo voasoratra dolodolo niava ny ray manontolo hatramin'ny zanany ninona nefa ny sasany tsy mahazo narayara nefa mahantra zao daholo le olona. Manao ansoava amin'ireo tompony andraikitra isan'ny tokony araka izany ireo mponina etsy amin'ny fokotany Andotam-penaka voalohany manoloana ny fitsinjarana ity tetika savatsinagonana ity. Tsy ireo tena sahirana araka ny tokony ho izy no mahazo izany ho iatrany ny fitarainany. Ny tetika savatsinagonana ratsaivona izay fiahina ara-tsosialy na filet de sécurité et de résilience ho an'ny distrika 470 manerana nosy ho an'ireo tokantrano sahirana. Tetikasa izay tantanin'ny fidana ny Fonds d'intervention pour le développement vatsin'ny banky iraisam-pirenena mitentina 7.4 tapitrisa ho amin'ny taona 2024 hatramin'ny 2025. Fa miampampana ny fahatiantoka teraka ny fahatapanjiro ho an'ireo orinasa madinika izay miankina feno amin'ny fampiasana ny herinaratra ny jirama ny ankamaroan'ireo orinasa madinika izay lasa voatery mampiasa groupe électrogène avokoa amin'izao fotoana amin'ny tanany asa. Lasa voatery mampiasa groupe électrogène tsy fidiny ankehitriny ny ankamaroan'ireo orinasa madinika raha tsy laza afa-tsy ireo misehatra amin'ny fanaovana confection noho ny fahatapanjiro lavareny izay miha mahazo vahana ankehitriny. Lasantsy manodidina 10 litatra eo isaky ny fahatapana no tsy maintsy homanina amin'izay fampiasana groupe électrogène izay raha tiana nanohy ny asa ho itotompona orinasa madinika ity izay misehatra amin'ny fanaovana confection tetsy Andronony be Analamahitsy. Mampiasa machine zay machine industrielle dia ny jiro tena mila jiro mihitsy. Areo matetika raha problème anay satria ny jiro matetika ny jirama tapaka foana matetika dia voatery zay mampiasa groupe. Ny groupe zany dia rehefa tsy mandeha ny jiro ka te havita le zaitra anao dia tsy maintsy mitady lasantsy dia tsy maintsy mampiasa groupe. Dia zay ny tena problème. Matetika mandany lasantsy eny bidon amin'le 5 litres reny zany nampiasanay dia hoe arakaraka ny regny mba miverina ihany le jiro dia ajanona ny groupe. Ohatran'izay zany le izy. Ça dépend arakaraka izay vola misy io zany arakaraka izay misy ananany tena zany hoe vidikely lasantsy aloha ampiasana an'le groupe. Vokatra izay fahatapahan-jiro izay tsy maintsy ampiasana groupe électrogène izay araka izany miopampana ny fahatiantoka ho an'ireo tompona orinasa madinika ireto falany izay tsy afa-manoatra amin'ny fampiakaran'entana fa ihany koa tsy maintsy manenjika ireo komandy raha ny fanazavana trany. Fahatiantoka aloha raha ny marina mahatiantoka ihany satria na ny vidin-javatra raha ny tena tsy afaka manondrotra vidin'entana nefa le zavatra ny tena efa mandoa jirama nefa le jirama tsy tonga le jiro matetika dia voatery tsy maintsy perte zany satria mividy lasantsy amin'le groupe dia zay maha-perte anay. Ny perte any zay raha ny marina mihitsy tapaka matetika dia zay dia arakaraka ny possibilité anao. Misy ny vola sahirana dia tsy mividy mihitsy dia miandry mihitsy aloha miandry ny jiro tonga. Misy ny vola dia lasa mividy groupe kely atao mividy lasantsy atao amin'le groupe. Ny commande dia misy io indraindray dia misy satria resaka paka maro moa no maka an'le izy fa tsy olona eto amintsika eto voatany dia misy commande dia misy commande dia eo dia tsy maintsy mitady hevitra hanomezana an'le commande le olona. Zay le izy zany satria ny orinasa kely le izy raha mbola tapaka ny jiro ka mbola hividy lasantsy indray
nefa nyteny efa mandojirama isambolana de perta be zay. Olana eto amintsika atao kilalao ny fitantanana ireo sampandraram-panjakana antony tsy mahavoava ity olany fatapahanjiro ity hatramin'izao. Ny mpitondra fanjakana raha teo izay hita miariary fa tsy manampy ny havana ma izany olana izany ny fanehoan-kevitra trany. Araka ny fanatsidika tao anatin'ny lohateny teo dia matsiaro tena nangalarina ny karaman'ireo mpiasa miasa ao amin'ny fantarana ny seranatsambo ny Toamasina ka mahatonga ireo mpiasa mahery ny 20 ny tokona tsy niasa nanomboka ny androany. Nahitana fahambangana 5,000 alina ariary hatramin'ny 5 alina sy 2 ariary izany nanomboka ny volana aprily 2022. Erinora Zafimanana, Kolo Toamasina. Tsy nisy nanaiky nandray ny asa ireo mpiasa manao ny asa fantarana ny seranatsambo ny Toamasina nanomboka androany. Mpiasa mahery ny 700 miasa ao amina orinasa sous-traitant iray izay tena mampiodina ny asa mivantana. Takiny ireto mpiasa ireto ny fanajanonana ny fanabangana ny karaman'izy ireo isam-bolana ary ny anonerana ireo nobangaina nanomboka ny volana avrily taona 2022 hatramin'ny fotoana nandraisana ny karama farany. Karama omena ny mpiasa dia mbola angalarin'ny mpampiasa ihany koa. Manina moa mahatonga na miteny hoe angalarina mpampiasa satria ao anatin'ny karaman'ny mpiasa isam-bolana io dia misy natao hoe régule. Io régule io dia tsy fantatry ny mpiasa hoe inona ny aviany io, inona nahatonga an'io fa moins izy io. Misy montant io régule io dia moins. Dia misy mpiasa mitaraina foana isam-bolana. Dia rehefa nitsangana ny délégué de personnel teo anivon'ny Somakoa dia nitaraina zay hoe ahoana ty régule ty dia nivaly teny hoe avy any amin'ny penta io zavatra io fa tsy avy aty amin'ny Somakoa satria Somakoa sous-traitant penta. Dia efa nisy ny fotoana ny fampiresana teo anivon'ny Somakoa sy penta dia teo anivon'ny inspection de travail. Dia nanao PV tamin'izay fotoana zay fa hoe hagnajanona io régule io satria ny régule io isaky ny mpiasa ray au moins 50,000 ariary par personne izy io. Nanomboka tamin'ny mois de avril 2023. Nefa io zavatra io hatramin'izao dia mbola mitohy. Ary efa nitaraina io foana ny délégué de personnel teo anivon'ny inspection de travail, teo anivon'ny adinasa teo amin'ny tribunal. Dia efa nisy ny fifanarahana tamin'izay fotoana zay nefa hatramin'izao dia mbola mitohy ihany. Tena maharary anay tompoko io régule io izay bangana isam-bolana ny karaman'ny mpiasa. Dia eto zay dia mitaraina hoe tena efa tsy rariny ho anareo mpitondra fanjakana, ho anareo tompon'andraikitra mahefa izay maheno an'izao vaovao zao izay mpiasa ny Somakoa ato amin'ny extension port tompoko dia tena hiaran-tsindry azo lena makasika an'io fanabangana io nefa mitaky fanapakarana karama zahay. Mbola mihetsika mbola maro be ndingana rana vao azonay raha hahazo aza. Nanome zareo telo sy ray alina. Rehefa nanome telo sy ray alina ny mpampiasa dia nibangana zareo 7,5 alina ny karaman'ny mpiasa rehefa azonay io. Zany zavatra zany aminay tompoko dia mi-équilibré tsy fandanja. Ny zavatra takinay amin'ny zareo kely nefa ny zavatra alain zareo aty aminay betsaka. Efa nisy ny fitakiana fampiakarana ny karama, ny sarandalana ary ny ancienneté ny raha ny mpiasa rehetra fa saingy mbola nijanona ho fampanantenana izany hatreto. Zahay dia mitaky an'ireo zo izay efa nampanantenana ny mpiasa fa omena ny mpiasa. Zahay tompoko dia manao izao fitarainana sy fitakiana zao ampilamenana, tsisy korotana fa tena ampanajana tanteraka. Dia rehefa nanao izay zay dia tsisy fifampiresana teo anivon'ny telotota fa Somakoa sy penta ihany no fampiresaka. Dia izay délégué nefa mampalahelo mandraka izao tsika amin'ny teny izao dia tsy avelan'ny zareo iresaka manoloana an'le fitakiana io. Fankatana an'io karama izay nibangana taminay io moa zany dia efa nanomboka tamin'ny mois d'avril 2023. Misy bangana 150,000 ariary. Misy 50,000 ariary, misy 100,000 ariary, minimum amin'io zany dia 15,000 ariary. Isam-bolana. Io zavatra io zany hatramin'izao dia efa nisy dingana nataonay noentinay teo anivon'ny tribunal fa mbola ankoro hatramin'izao fa mbola mitohy foana io tompoko hatramin'izao. Satria tamin'ny farany volana teo tamin'le 26 nandray karama zay dia mbola maro amin'ireo mpiasa no menimena fa mbola misy an'io régule io. Farafahakeliny tamin'io 5,000 sy ray alina ariary ny fils de paie noentiny zareo taty aminay solotenan'ny mpiasa ary anananay proof io zavatra io. Ny takinay zao no tena marina
dia le banga izay efa nalainy zareo hatramin'izay takinay hatramin'ny farany zany izy io satria tsy nazo alalana tsisy tenerana taty amin'ny mpiasa na teo anivon'ny tribunal tsy nazo alalana tamin'iza zareo fa no bangana tsotra zao io karama io de takinay zany ny amerenana an'io karamanay verezina io hatramin'izao tsy misy asa mandeha ao anatin'ny faritry ny fanitarana ny seranatsambo nanomboka androany raha ny fanazavana nentin'ny reto mpiasa ireto ary mitoy ny fitokonana raha tsy mivaly ny fitakiny ho tapatapaka ny famatsinana Antananarivo indrindra amin'ny lafin'ny PPN atoato raha tsy miroso amin'ny travaux d'urgence ny fanjakana hoy ny filoha-hevitry ny ATC na ny association transporteur camionneur androany ny lalam-pirenena izay efa potsika avokoa ary tsy zarizary ny kalitaon'izay ampandalana vita hoy ny fanazavana. Ny enatra amin'ny 50 isanjato ny asa vitan'ireo fiarabe mpitatitana mampitohy any Toamasina sy Antananarivo no fampitiany lalam-pirenena faharoa amin'izao fotoana hoy ny teo anivo ny ATC ivondronan'ireo fiarabe mpitatitana. Zava-misy ankehitriny izay tsy maintsy hiantraika mivantana amin'ny famatsinana Antananarivo indrindra amin'ny lafin'ny PPN. Raha manana safidy ianao zany dia tsy misafidy ny asa zao fa misafidy ny mijanona satria ianao vao mandeha dia hofainao raha ho any amin'ny arainy teo anao dia hofainao eo amin'ny ray tapitrisa ariary eo satria izay ny totaly ny fahasombana isaky midina ny camion anankiray dia raha ny camion anankiray makao amin'ny arainy teo tokony havita deotoro izy une semaine zany hoe herinandro dia lasa toro anankiray raha tsy vitany dia donc ny camion anankiray tokony hitatitra entana 60 tonnes dia lasa 30 tonnes zany ny vitany izay tsy tonga ny kory ary raha ohatra campagne izy any an-dalana dia mazava be zany amin'izao tsika miteny zao tsy ampy ny camion ao Tamatavy zany hoe misy entana raha izao tsika miteny zao ny andefasanao camion 300 any Tamatavy isa dia mbola tsy ampy fa fiaino entana daholo zany dia mazava be zany tsy ampy io tolotra sy ny tanady io aty efa nentinay teo amin'ny travaux publics moa zany misy problème be zany zao tsika amin'ny resaka famatsiana. Raha teo amin'ny 30 ariary isaky ny kilaotony sara ny fitaterana entana miainga ao Toamasina miazo any Antananarivo. Tsy ho ela ny fiakarana raha tsy miroso amin'ny travaux d'urgence ny fanjakana. Eo ihany koa ny mety ho fiakarana vidin-tsolika izay efa manambana ho ny filoha-hevitry ny ATC. Ny mifanaraka amin'io lalana io zany raha ny tena izy atonga anao hoe anana rentabilité raha io potika foana io ny camion dia io moa tsy afaka ho potika amin'ny vahoaka malagasy raha ny tena kohany io zany no ampiarina satria any amin'ny ataoko hoe 20 amin'ny 100 ariary any zany zay vao mety mavita ny kohan'io fahasombanao io fa zao le mbola le resaka hoe 30 amin'ny 100 70 amin'ny 100 io zany zao le mbola le maromaro tsy iraisana marimaritra iraisana io zany fa tsy mahavaly olana voatratra ny gazoal miakatra io zany dia mbola hafa be ny fandeha fa mifantatritsika aloha zany zao dia hoe mora simba le lalana zay zany ny afaka resahana donc zany misy zavatra tsy mikolla ao tsy mety hoe ny pêcheur ny tara zay ataon'zareo mety hoe manify ohatra zany fa tsy hitanao ny anamarinana an'ireny raha tsy efa reny le piahany reny dia hitanareo reny 2-5 ngamby reny hitanareo reny dia tsy haiko le norme hoe ahoana. Ho an'ity fikambanana izay manana camion anarivo miantoka ny famatsiana any Antananarivo ity, avena ny antso ny fanjakana amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena indrindra ny RN2, ireo mpitatitra izay efa be ny tsy mahaloa ny karama mampiasa amin'izao fotoana izao, ny tsy mahavidy ny kojakoja afan'olo amin'ny fiarakodia sy ny maro hafa, ka hihinana ampisy ireo izay efa nialan-daharana, tranga izay tsy azo hidivirana fa hanamafy ny vidanga ny vidin'entana amin'izao fotoana. Ka anairana ny fitondram-panjakana hitondra vahaolana aingana. Iny ihany koa ny tsika amin'ny vetivety anaty dokam-barotra fohy aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Giga stylé. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse.
vokatra Star e goavana be hoy anto fianam-bity amin'ireo zava-pisotro Star. Arivo ariary monja ny tavoahangy vera kely, 10 ariary kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 900 ariary ny kely ary 4 ariary fotsiny ny lehibe. Tolotra manakely amin'reto vokatra voatanisy ireto: Caprice, World Cola, Yuzu ary Tonic. Taverina somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao asaina hatrany ianao anaraka anohizantsika ny fampahalalam-baovao izay avy hatrany ary dia ametraka tetikasa anampiana ny fisitrahana rano fisotro madio any atsimon'ny nosy ny tarika tirika izay miangaly ny gadona tsapika. Hetsika maro araka izany no tanteran'ny tarika ka hoentina manamboatra vovo any atsimo ny vola azo amin'izany. Raha ny tatitra navoaka ny Watered, ny tombo avy roeny ny fampisitrahana rano fisotro madio manerana ny nosy, ary isan'izany ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo. Araka ny tarehimarika, raha tokana nodidina ny 420 isanjato izany ny taona 2000, efa tafiakatra 320 isanjato ny malagasy any atsimon'ny nosy no misitraka izany rano fisotro madio izany amin'izao fotoana. Na izany aza, mbola mijaly ary milahatra rano amin'izao fotoana ny ponina ao Toliary. Tsy ampy ny fisitrahana rano fisotro madio ka iantsona ny rehetra ifanometanana hoy ny tarika tirika izay roso amin'ny fanaovana kabare sy fampisehoana anaovana fititsim-bahetra ametrahana vovo. Izy io moa zany projet anankiray anampiana an'ireo avatsika amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara iny zay ianjady ny aintany amin'izao fotoana zao ka na ny rano sotroina raha zany tsy misy. Ka dia iny moa zany zay nanao an'izao hetsika izao iatsona ny malala-tanana rehetra eto amin'ny firenena, zany hoe ny force vive de la nation moa izy ny fiteny vahiny zay mba antsoina izy zany anao fititsim-bahetra ahafahana miady vovo mba hisotroana ireo olona ireo zany rano fisotro madio. Tafiditra anatin'ny fankalazana ny 17 taona ny tarika io hetsika fanaovana fititsim-bahetra io anampiana ny any atsimon'ny nosy. Ny tarika izay miangaly ny gadona tsapika isan'ny mampalaza ny faritra atsimon'ny nosy iny ary efa niatrika fifananana iraisam-pirenena ka nahazon'ny malagasy ny larana faharoa. Araka ny efa mahalala moa zany ny rythme tsapika dia gadona anankiray izy io zany mampiavaka an'iny faritra atsimon'ny Madagasikara iny. Zany hoe izy io efa nisy nanao azy tany aloha tany saingy nisy vanim-potoana zany teto Madagasikara moa maty ny discomade dia nanomboka toy izy tsy enitsony. Dia izay zany ny antombohany nanaovany tarika tirika ny Bakira Tsapika tamin'ny taona 790 no nitsangana ny tarika tirika ary nanao enregistrement voalohany tamin'ny studio Mars moa tamin'izany andro zany. Ireny ira efa ny olona reny atao cover rehetrarehetra reny efa ira tany amin'ny taona 770 tany izy reny, zany hoe fa 30 taona tany aloha tany no mbola misy mieno sy mbola misy manaraka. Ka izay zany ny antombohany ny resaka tsapika sy ny tarika tirika tompoko. Izay moa zany voalohany indrindra no nampakatra sehatra azy teto Antananarivo no nanao fifaninanana koa voalohany iraisam-pirenena tamin'ireny concours découverte ny RFI reny tamin'izany andro zany zay tafiditra finaliste moa zany ny tarika tirika tamin'izay andro zay misy 8 ny formation tamin'izany nanirana ny pays francophone rehetrarehetra te raha zao tontolo zao. Ilaina ary zava-dehibe hoy izy ny fanomezan-tanana anasoavana ny mpiarabelona na eo aza ny fahasahiranana menjady amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana. Aina ary fototry ny fivelomana ny fisitrahana rano fisotro madio ka tsy tokony atao ambanin'ny zavatra. Fatetezana iray vita amin'ny beton no natolotry ny fikambanana plateforme Tsaramadroso ao Mahajanga ho an'ny vahoaka ho mariky ny ivo ny fanamarina ny 520 taona ny orenan'izy ireo. Ny fikambanana plateforme Tsaramadroso izay mifototra tanteraka amin'ny resaka sosialy eo amin'ny samy mpikambana sy mitsinjo ny mpiarabelona ihany koa ka ny farany herinandro teo no notokanana tamin'ny fomba ofisialy ilay tetezana. Natomboka tamin'ny fotoana ny saorana n'Andriamanitra sy ho fanomezam-boninahitra azy ny lanonana fankalazana ny 520 taona ny fikambanany mpivarotra eto amin'ny plateforme Tsaramadroso Mahajanga. Lanonana izay natreny ireo olo-manakaja isan-tsokajiny ny fampizarana ny tantaran'ny plateforme sy ny zavatra niainany ireo mpanorona azy tamin'izany. Ankehitriny ny roborobry fatratra ny fikambanana mahatratra 500 ny isan'ireo mpikambana ary isan'ny fikambanana mahaforona eto Mahajanga ny fisiny ny firaisankina ny tsirairay. Nanamarika ny 520 taona ny fikambanana plateforme
Tsaramaandroso ny fahavitan'izy ireo ny ity tetezana vita amin'ny beton izay natolotry ny fikambanana ho an'ny vahoaka ny Mahajanga tsy ankanavaka ary notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny farany herinandro teo. Ary voalohany indrindra dia misaotra ihany koa ny vahoaka amin'ny Mahajanga indrindra fa izay eo amin'ny plateforme Tsaramaandroso nanao foto-drafitr'asa zao. Entina ho an'ny vahoaka ny Mahajanga izy ity ary tena soavana vahoaka ary zay ny teniko hoe tsy ny friperiany no ataonay fa dia manao asa soa ho an'ny vahoaka amin'ny Mahajanga ka dia makasitraka makatelina mitondra soa an'ny vahoaka izy ity satria marobe ny mandalo ao mpianatra ao ny ray aman-dreny no bazary ao mpivavaka ary tetim-bohidiny lany ity dia 22 millions FM zay ny vola lany tamin'ity zay fikambanana mihitsy ny antoko azy vola tsy paipaka amin'ny mpikambana no nanovana an'ity foto-drafitr'asa ity tompoko. Ny afatra ataon'ny mpikambana dia efa voalaza anay hoe sambatra izay mindrahina ka dia irahina trano tsika mpikambana makasitraka anareo fa mindrahina foana mpikambana matoky mpikambana mitatana velavelona ny plateforme Tsaramaandroso. Sambatra izay mirahina io tokoa no teny filamatry ny fikambana ny plateforme Tsaramaandroso ary izay firaisankina izay no nahavitan'izy ireo zavatra tsara toy izao an'ny poniny Mahajanga ka ny andrandrain'izy ireo fatratra ny kojakojana ity tetezana ity. Azambarana tompoko amin'ny mahafiloam-pandorana fikambanana ny tena dia misaotra n'Andriamanitra lehibe raha tsy teo Andriamanitra dia tsy tosa zao rehetra zao. Misaotra mpikambana rehetrarehetra satria ambarana etona fa vola mpikambana mandiodio nahavitana an'izao foto-drafitr'asa zao hitsinjovana ny fahasahiranana ny vahoaka satria indrindrandrindra ny mpianatra izy. Ny afatra ataoko dia ho atsika vahoaka tsy ankanavaka eto Mahajanga. Atao atsika io foto-drafitr'asa io ka mangataka atsika mba hanaja ohatran'ny anak'Andriamaso dia foto-drafitr'asa zay nandinina vola tsokotsofonoana tompoko. Misaotra tompoko amakisika. Nisy teto ny fanomezana maro mpankasitrahana ho an'ireo filoha ny fandimby sy ho an'ireo izay navita be tao anatin'ny fikambanana. Amin'ny mahalanonana azy dia nisy ny fizarana mofo mamy lehibe ho mariky ny 17 taona ny fikambanana ny mpivarotra Tsaramaandroso eto amin'ny plateforme. Ny takariva kosa dia nisy ny fiaraha-misakafo nofokena amin'ny tampihavanana ny aran'ny tsirairay. Any Mahajanga izay hatrany dia toy ny isa-taona dia mitsinjo ny mpiara-belona amin'ny fanomezana raha maimaimpona ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Beton West ao Mahajanga. Ny Beton West izay fantatra amin'ny hatsaran'ny kalitaon'ireo karazana fitaovana vita amin'ny beton ka ankoatr'ireo point de vente efa nahafantarana azy hatramin'izay dia efa misy point de vente vaovao eo Manapatanana lalana Mihazo Anamborovy ankehitriny. Zava-dehibe ho an'ny ekipa ny Beton West eto Mahajanga ny fitsinjovana ny mpiara-belona amin'ny alalan'ny fanomezan-draha maimaimpony ka piasa mandidina ny 30 teo no nanolo-tena nanome raha maimaimpony izay nitariany ny tale jeneraly ny orinasa, ny tale ny ivitoerana, ny tale ara-teknika, hetsika ara-pahasalamana izay fanao ny orinasa Beton West isan-taona. Ny fatsapahanay ekipa ny Beton West fa zava-dehibe loatra izany hoe manome raha izany toy ny hoe manome raha manome aina araka ny fahafantarantsika anazy moa dia tsy adininay mihitsy ny isa-taona amin'izay hoe fanomezan-draha izay. Izahay rehetra atao amin'ny Beton West dia miara-mikevitra fa tena hoe zava-dehibe ilay izy ka noho izany indrindra no nasiana an'izao fanomezan-draha izao. Tsy voasambany ny orinasa Beton West eto Mahajanga no manome raha maimaimpona toy izao ny fanomezan-draha raha teo dia mahatsara ny fahasalamana. Isaorana manokana ny atao amin'ny Beton West. Beton West efa nisany client mahafatrapo isan-taona manao hetsika fanomezan-draha ho an'ny hôpitaly be. Ny mazava-dehibe ny fanomezan-draha ny lio amintsika Majunga ilainy marary. Ho an'olo mpanome raha dia nisany mahatsara ny fahasalamana ohatra indrindra ny tension efa somary bebe mahastable ny tension satria misy vide foana le lalan-dranazy dia kely ny risque ataoko tsisy mihitsy hoe hotratrany AVC. Or ny AVC amin'izao fotoana zao tena mirongatra any amin'ny hôpitaly. Manome raha koa dia miala zany le taloha misy olona vaovao dia mahazo hoe cellule vaovao, cellule jeune dia vao maika matanjaka
ny orinasa béton ouest eto Mahajanga dia orinasa sangany amin'ny fanamboarana ireo karazana fitaovana vita amin'ny béton ilaina amin'ny fanorenana maro samihafa ary miezaka hatrany ny orinasa manome tolotra manakaiky ny mpanjifa. nanantona ary manantona akaiky atsika ny béton ouest izay no antony isiny ity showroom manapatanana ity izay anisany showroom point de vente vaovao be ho an'ny béton ouest moa ny manapatanana izay hoentina indrindra araka ny teniko teo hoentina indrindra anakaikezana noho ny fangatana indrindraindrindra moa ireo camionneur izay maka n'ireny gravion ireny dia efa misokatra ihany koa ny béton ouest etỳ manapatanana ary afaka jifaintsika etỳ manapatanana avokoa ireo entana rehetrarehetra vokarin'ny béton ouest. Ny béton ouest dia miezaka hatrany mijanona eo amin'ilay fanatanterahana ny filahan'olona eo amin'izay hoe fanaovana construction izay sy ilay hoe numéro 1 en béton. Ahitana point de vente misahenina ny béton ouest eto Mahajanga toy ny ao amin'ny usine varotra malaky eny Mazava Will, eo ihany koa ny béton beach route Grand Pavois, ny béton express eny Antanimalandy, ny La Carrière Belbaka ary ny point de vente eo manapatanana izay anisan'ny vaovao be ho antsika eto Mahajanga. Afaka manao livraison avokoa ireo point de vente miisa enina ireo ho fanomezana fahafahampo ny mpanjifa. Any amin'ny faritra izay hatrany dia tanterahana ho fianaratsoa ao anatin'ny 5 andro ny androm-pirenena ho an'ny fanabeazana katolika eto Madagasikara dia ny faha-efatra. Sekoly katolika Minjoro manana be ny olona manontolo antoko ny ho avy io no loha-hevitra no safidiana mandritra izany. Aingorakotony irina kolo fianaran-tsoa. Sekoly katolika Minjoro manabe ny olona manontolo antoky ny ho avy io no loha-hevitra mpanjinina mandritra izao mifankalazana ny androm-pirenena ho an'ny fanabeazana katolika eto Madagasikara atao eto fianaran-tsoa izao. Marina moa fa efa andehan'ny faha-efatra sady izy ity ary voninahitra ho an'ny fianaran-tsoa no mampiatrano izao hetsika izao. Miopana indrindra amin'ny hetsika ara-panatanjahantena sy ny kolontsaina moa ity hetsika ity ary saikana tonga solotena avokoa ireo diocèse 12 misy eto Madagasikara. Androm-pirenena sekoly katolika eto Madagasikara zany. Hitantsika teo vahoaka maro tonga daholo ny solotena isaky ny diocèse 12 izay no mahafaly azay teo nizarina tosa soamatsara mandritra an'izao 5 andro be izao faranantsika amin'ny sabotsy. Sokafana tamin'ny sorona masina dia misy ny fandaminana eo amin'ny ara-panatanjahantena dia misy koa ny fanonanana ara-kolontsaina satria araka ny resaka teo anisan'ny mampalaza antsika ity fianaran-tsoatra ny resaka bazary sy ny fomba fitenena. Dia io rehetrarehetra io hoentina tonga ry amin'ny famaranana amin'ny sabotsy maraina. Maraina izy io satria mitolakandro tonga dia izay ihany foana ny famanasana rehetra. Tonga nanotrina izao hetsika izao ataty an-toerana moa ny filohan'ny vaomiarany veka misana ny fanabeazana katolika ny monseigneur Gabriel Andrianantenaina, ny révérend père secrétaire général ny DINEC ary ny solotenan'ny DIDEC amin'ny diocèse 12. 5 andro no anatanterahana ny hetsika ary fantatra amin'ny fiafarany izao hetsika izao amin'ny asabotsy moa ny anatotsana ny andian'ny fahadimy amin'ny taona manaraka indray. Isan'ireo manambonahitra ambony nandray anjara tamin'ny tantaram-pirenena ny General Soja saingy vitsy amin'ireo tanora ankehitriny no mahafantatra izany. Nalaina tao Anjanahary ny taona ambanizy mivady ka hoentina amin'ny fahasandrazany ao Masianaka commune ambanivohitry Soanierana distrika ny Taolagnaro. Isan'ny nanana ny tantarany ary mifamatotra amin'ny tantaram-pirenena ihany koa ny General Soja izay nodimandry ny 12 Mey 2024. 20 andro monja taorinany nahalasan'ny andefimandriny ny 14 ny volana Aprily 2024. Ratsehivina akoatra ny tantara mahampitany filaminana azy ny taona 2770 izy no nanomboka nandray andraikitra politika ka voatendry ho lehiben'ny faritany sy governorany Tafika tao amin'ny faritany Toliary hatramin'ny taona 570. Io taona io ihany koa na voatendry azy ho ministry ny fambolena sy ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra tao anatin'ny gouvernementany General Ramanantsoa. Anisan'ireo filoha-mpanjakana niara-ny tantana tao anatin'ny fitondrana miaramila na ny directoire militaire taoriny ny famonoana ny colonel Ratsimandrava ny 12 ny volana Febroary 2070. Araka ny fifanarana nisy tamin'ireo filoha-mpanjakana 12 tao anatin'ny directoire militaire ny taona 2070 dia ny capitaine de frégate Didier Ratsiraka sy ny commandant Soja iray amin'izy roa lahy no neken'ny maro
ho safidiana hoe amin'ny toerana mahafiloam-pirenena. Zany teny tamin'ny général Tsotra olo ty didinga eo ka efa manao karazana fampiarana ela tombe sy rehefa tian'ny olona le tsy de fidiny olo ty tsy mety zany fa tsy nanao mihitsy izy rehefa tonga tokoa ny fifidianana mazava ho azy fa ngamba anankirona anankitelo zay no nifidy ny général Soza ny sisa nifidy ny capitaine de frégate. Nanomboka teo teny capitaine de frégate misana ny ministeran'ny raharaham-bahiny tamin'izany fotoana Didier Ratsiraka no lany ho filoham-panjakana. Fa ny mpanoratra tantaro maro kosa dia nanondro an'ny général Ramakavelo sy ny général Soja ho Ratsimandravista. Tena marina zany nataony olo hoe Ratsimandravista zay satria zao général Soja sy ny colonel Ratsimandrava moa commandant Soja moa zany tamin'izany sy colonel Ratsimandrava olona tena ny fanakaiky be koa izy mirahalahy reo. Rehefa lasa hoe filoham-pirenena namen'ny général Ramanatsoa any colonel Ratsimandrava ny fitondrana dia zany olona voalohany natsony hoe ataoko directeur de cabinet anao militaire mazava loatra raha miteny olona hoe Ratsimandravista zay dia tsy menatra mihitsy ny atao hoe Ratsimandravista satria zay dia tena hoe resy lahatra amin'ny atao hoe fokon'olona. Ny voalohan'ny volana desambra 1970 no nahazo galona maha-lieutenant colonel Soja no sady voatendry ho inspecteur des gendarmerie hatramin'ny taona 1970. Avy eo directeur des affaires logistiques teo anivon'ny ministèran'ny fiarovam-pirenena nandritra ny fanorenana ny ozinina miaramila fanamboarana bala ao Moramanga hatramin'ny taona 1970. Secrétaire permanent du comité militaire du développement hatramin'ny taona 1970. Tamin'io taona io ihany koa no voatendry ho tale général voalohany ny foibe-toeran'ny fitsarana fiarakodia na DGSR ny tenany hatramin'ny taona 1970. Co-négociateur ny fifanarahana panorama ny raika amin'ny 30 oktobra raika amin'ny 1970 ivoahana amin'ny crise politique nandalovan'ny Madagasikara tamin'izany fotoana. Général Soja tena ny fankazo tsara tamin'ny lehibe ny hôtel Panorama Ngaramanatsoa izy tena mahay mifampiraharaha ary zay nazahoanay ny hôtel Panorama ary zay indrindra ny antony hoe tsy tokony ho adino zany hoe général Soja zany satria tena tao anatin'ny tantara ny tantara ndraiky amin'ny 30 oktobra raika amin'ny 1970 tsy fanadiny tompoko ary ny tena mampiavaka ny général Soja iny entitra nefa manara-dalàna mba hisian'ny fivoarana sy fahatsarana ary filaminana eto amin'ny firenena. Mbola maro ny asa sy andraikitra ambony nosahaniny teto amin'ny firenena tao anatiny sehatra samihafa. Izy no général de division nangataka fisotrondronono alohan'ny fotoana na retraite anticipée tao amin'ny faha-enina amin'ny 10 taonany. Ny 17 Jolay lasa teo no nalaina tao Anjanahary ny taolam-balon'izy mivady ka hoentina any amin'ny fasandrazany ao Masianaka, commune ambanivohitry Sonerana, district ny Taolagnaro. Atao avory araka ny fomban-drazana ny alahady 4 ny volana aogositra ho avy izao ao amin'ny tranony ao Ampasikambo an-tampon-tanàna ny Taolagnaro mialohan'ny fanitriana ny taolam-balona ao amin'ny fasandrazana ny 5 ny volana aogositra ho avy izao. Fa manomboka ty silihina amin'ny mozika jazz sy ny kolotsaina entiny izany ny malagasy ankehitriny raha nambarany teo anivon'ny jazz club anatin'ny CGM na ny cercle germano-malgasy olana atreto ny tsy fisian'ny fianarana mozika manokana ahafahana mianatra ny manatsara ny traika fanireo mpakafy izany ny mozika jazz izay manana ny toerany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Araka izany nanomboka tamin'ny 7 hatramin'ny 10 aogositra ho avy izao ny hetsika jazz amin'ny ity taona ity tanjona ny anasongadina ny talenta malagasy manoloana ireo mpiantsehatra avy any ivelany. Fanampanazavana. Efa hoe hitako hoe misy lalany ihany le izy zany fa mazava ho azy moa zany ny eto amintsika eto Madagasikara moa mbola tsy ampy ny sehatra sy ny fampianarana sy ny traikefa zany raha hoe oharina amin'ny any ivelany zany mbola tsy tena hoe ampy tsara le izy fa efa mandeha tsikelikely eny le izy ohatra zay zao miara-miasa amin'ny SES ohatra manafatra expert hiaraka hiasa sy hanome traikefa ho an'ireo ankizy ireo dia ny tena tanjona dia ny fakafizan'ny olona
misimisy kokoa foanafoana ihany a ny mozika jazz ny kolotsaina jazz zany a ny eo amin'ny resaka hoe fitiavana le mozika ny fifampizarana indrindraindrindra moa zay ny tena hoe kolotsaina jazz a mifampizara tsisy fanavahana zany a fihavanana zany ny tena hoe andrasana amin'le izy a hoe amin'io manko tsy voatery hoe jazz amin'ny totobato izy dia jazz fotsiny no tendrena fa misy fifangaron-javatra be da be ao dia zay no andrasana amin'izy zany hoe isy kokoa ny fihavanana eo amin'ny mpanao mozika eto a Madagasikara sy ny amin'ny fiarahamonina manodidina an'ilay izy ihany koa. Indray mbaba amin'ny maresaka avy any ivelany namony aino omaly nandritry ny fanafiana tao Teheran ny filohan'ny biro politika Hamas ny apangany Israely ho tomponantoka tamin'io famonoan'io Iran sy Hamas manoloana ny filazana fa isan'ireo nitady ny ampitsarana ny ady ao Gaza ity mpanao politika ity izay tsy ekeny ny fitondrana hebreo manoloan'io fahafatesan'ny Ismail Haniyeh io ihany naneo ny tsy fahafaliany ny vahoaka palestiniana ny Cisjordanie ka ny antso amin'ny anaovana fitokonana faobe sy anidina andalambe Israely ankilany izay tsy mbola nahenom-peo mahakasika ity raharaha ity hatreto. Dezandreto miklasy tomoko vavy mamarana ny fiarantsika tamin'ity alina ity latsaka 4 minitra ny amin'ny sivora alina isorana fiainanao nanaraka hatramin'ny farany raha ampitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampalalam-baovao mandra-piona tompoko. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.